Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ity fandraisana ny tenin'Andriamanitra ty amin'ity maraina ny sabata faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Miarahaba ary mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fandaharana izao. Ny riko indrindra dia tonga vokatsoa ho anao ny fandraisanao an'izao tenin'Andriamanitra izao. Ary misy matoky fa raha olombelona ako no miteny eto dia Andriamanitra mihitsy no akasika ny fiainanao satria tenin'Andriamanitra no zaraina ary natao hampahery tokoa sy hitondra famelombelomana ao aminao ao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay satria mahatsaro sambatra mandrakariva manana anao. Ho any amin'iza moa izahay fa tsy hitorako aminao. Zava-poana izao rehetra izao ary ninonina mety hianteran'ny fo, mety hikasany saina dia zavatra mandalo ihany. Ianao irery Tompo no maharitra mandrakizay ary ihany koa ianao irery ihany be fitiavana. Ka raha handray ny teninao izahay dia mety izy ianao raha eo mba hamindra fo aminay fa izay tsirairay avy izao anie ka tsy misy tanteraka ka mangataka Tompo tanao amin'ny tanànan-kavananao izahay ary fihino eo atsanjonao. Tonaona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ilay niari-pijaliana nalaina amin'ny Isaia 7:5-4 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika kanjo isika kosa nanao azo ny kapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Amen. Eo ambonin'ny seza fiandrianana no miseho ny hazo fijaliana ary hita toy ny sary maromaro azo atao indray mijery ny nakana fanahy Adama sy ny nalavony ary ireo dingana samihafa atao amin'ny drafitra lehibe ny fanavotana. Ny nahaterahan'ny mpamonjy teo amin'ny fihetrena, ny fahazazany sy ny fahatanorany feno fahatsoram-po sy ny fankatoavana, ny batisa tao Jordana, ny fadiany hanina sy ny fakam-panatana eny efitra, ny asa nataon'ny tapahibe maso, ireo alina izay nivavahany ihany koa sy ny ambenany tany an-tendrombohitra mangingina, dia ireo tedi-dratsy vokatsy ny fitsiriritana, ny fangalana sy ny faharatsiam-panahy izay nasitrany sy nataony, ilay ady nafadiran'ovana sy ny fony zava-miafina atao Getsemane, ny namadiana azy teo am-pelantanan'ny vahoaka lian-drà dia ireo zava-doza nitranga tamin'iny alina namporohoro iny. Izany rehetra izany dia aseho amin'ny fomba manaitra avokoa. Eo anatrehan'ny vahoaka izay manalonalina tao salohim-bary tsofin'ny rivotra no anehoana an'ireo toe-javatra farany. Dia ilay nijaly feno faharetana nanosany lalana ho an'ny Kalvaria. Ilay andrinan'ny lanitra izay niantona teo amin'ny hazo fijaliana, ireo mpisorona be are mba amin'izao fatsitran'olona rehetra izao niarana nakora sy namingavinga raha niatrika ny ady mafy teo am-pialain'i Jesosy. Miseho arak'izay tena izy ireo toe-javatra mampiorohoro ireo. Tsy afaka hiodina hijery ny sarina asa nataon'ny Satana sy ny anjeliny ary ny mpanompony. Samy mahatsiaro ny nataony avy ny tsirairay. Herôda nampamona an'ireo zaza izay tsy manan-tsiny tamin'ny Betlehema mba azahoany mandevina an'ilay mpanjakan'i Israely. Herôda sy ny ambany toetra rehetra izay meloka ao am-panahy noho ny ran'ny Jaona mpanao batisa. I Pilato moa izany nalemy sy mpanaratra ny rano ihany fotsiny, ny miaramila izay vao maikana anjimbazimba, ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka izay aromitra ny antsoantso hoe aoka ny rano aminay mba amin'ny zanakay. Samy manatry masony alehiben'ny elony avokoa izy rehetra. Sasapony izy mitady izay hafenany tsy hanatrika ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny endrik'i Kristy izay mamirapiratra noho ny masoandro, fa ny voahavitra kosa amin'izay manipy ny satrim-boninahitra eo an-tongotry ny mpamonjika miteny hoe maty ny Soloa izy, maty ny solony adisoko izy, voaratra noho ny eloko izy,
kanefa izany kapoka rehetra natao teny amin'izany no nahasitrana anahy. Amin'ity anio ity dia mampitodika indray ny saintsika eo amin'ilay niary-pijaliana i Kristy izay nisy olo ny fahotantsika, izy ilay tsy nanota mihitsy tsy akory, kanefa dia nanaiky ny hoe izaho atao sorona hoy izy mba hisolo ny heloka aho. Tsarovy manjakariva isan'andro zany sorona nataon'i Kristy zany. Maty ny solo anao Kristy, maty ny solo ahy Kristy. Inona moa zany ny setrintsika tokony ataontsika manoloana an'izany. Anjaranao ny mieritreritra fa mandalo dia mandalo izao fiainana izao, ka raiso tombontsoa lehibe isan'andro mbola mahavelona ainanao ary tsarovy fa maty Kristy mba ahafahanao manana anjara lovany amin'ny fanjakany, ka dia aokany ny rinan-drindra mba tsy ho verivery foana izany rany Kristy izany, fa dia ho raisinao ampitiavana isan'andro ary misaotra ny Kristy manjakariva itsika manao hoe misaotra ray fa nisolo-voana ho ahy ianao. Dirainay masina tsara ny ezindanitra dia misaotra tokoa fa nisolo-voana ho anay ianao, misaotra fa niary-pijaliana, niaritra ny rora, niaritra ny latsa ary tsy ny lavolefina hatramin'ny farany fanatanteraka ny plan'ny fanavotana ho anay. Ankehitriny dia nomenao anay maimaim-poana izany ary tsy nisalasala ianao nandray anay iny fanady anatin'ny fahotanay. Tompo ampio izahay mba ho vaovao manjakariva aminao, avita hanavao ny fanoloran-tena, ka izao sy izao fiainana izao tsy asakana anay, tsy hanaraka anao. Ampio izahay tsirairay avy Tompo mba handroso manjakariva ary aminao ary tsy hijery izay rehetra manodidina anay sy izay rehetra zava-miseho mety hampakivy amin'ny fampandrosoanay eo anao, fa aoka ianao irery ihany ny mpanjina ny sainay. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.